fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra manana tanjona kendrena ny asa lehibe zay ataon'Andriamanitra ina moa ny atao hoe asa lehibe ohatra fanovana olona anankiray ny sotrotoka foka zava-mahadomelona na ny varitena na ny aina atao anatina adalana fantapoko fatapirenena raha niovy zay olo zay de asa lehibe nataon'Andriamanitra zany ina ny atao asa lehibe aretim-be tsy sitrapanafody toy ny kista izay efa napiaiky nanalana tokony analana tramonjanaka mihitsy satria misy kista mahatonga ny tramonjanaka tsy maintsy alana na fibrome na malemy mitsangana na jamba mahiratra ireo karazana asa lehibe ataon'i Jesosy atao amin'ny fiangonana lay sehonay amin'ny televiziona ireny atao hoe asa lehibe misy tanjona kendrena izy ireny ny tanjona kendreny ireny de zao ho fampibebahana ny olona fa manino ianao miteny an'izany pasteur Baiboly de milaza ozy Jesosy lozanao ry Korazina ozy izy lozanao ry Betsaida fa raha mba tany Tiro sy Sidona ozy izy no natao ny asa lehibe zay natao teto aminareo de efa nibebaka ela izy ka nitafy lamba fisaonana ary nipetraka teo mivovoka sy lavenina nisy asa lehibe zany natao tao Korazina sy tao Betsaida nefa nanahita ny asa lehibe nataon'Andriamanitra azy izy ireo tsy nety ny aiky hoe lehibe Andriamanitra tsy nety ny aiky hoe misy Andriamanitra tsy nety nibebaka izy fa raha mba tany Tiro izy na tany Sidona satria fantatra Andriamanitra ny toepony olona tamin'io tanàna io raha tany lay asa nataoko teto no natao efa ela ireo no nibebaka dikan'izany tany Tiro sy Sidona tsy nisy asa lehibe natao tany fa tao Korazina sy tany Betsaida ny asa lehibe ny natao ka ho mafimafy kokoa izy Jesosy no ahazo anareo amin'ny andro fitsarana ianareo ponina eto Korazina sy Betsaida satria efa nisy zavatra lehibe nataoko teto tsy nety niaiky nareo eto majanga ihany keo misy asa lehibe ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra maro zay mifandimby miseho amin'ny televiziona mba anisany manana anjara amin'izany izahay ampiasain'Andriamanitra amin'ny asa lehibe io ny tanjon'io tompoko de ny tonga anao hiaiky hoe lehibe Andriamanitra tena misy marina Andriamanitra mifanohatra amin'izany indraindray zavatra hitan'Andriamanitra any am-pony hafa indraindray misy asa lehibe ataon'Andriamanitra ohatra hoe afaka sigarany olona anankiray nafahana teony eo toy izy ny olona any karamain'ny olona iny karamain'ny pasteur iny vandy iny raha ny bebaka ny tanjon'Andriamanitra aminao zany indray no nataonao zava-doza no azonao amin'ny fitsarana ary eo ambadiky ny fitsarana de misy elo mirehatra afo miandro ny olona tsy nety nibebaka misy olona zao momba tsy nety niteraka rehefa nanantona an Jesosy mino n'Andriamanitra sy lay olona ny rany satria ilainao ihany koa mino ny olona ny ran'Andriamanitra de toejaza niteraka rehefa avy eo asa lehibe zany mety ozy ianao ambadiky zay magie indray io ny tanjon'Andriamanitra de ny tonga anao hibebaka ka ilasa niteniteny foana ianao loza ny mitranga ao ambadiky ny fitsarana elo mirehatra afo anio de te taonanao ny fahalebiazan'Andriamanitra zay aseho aminao de hikasihan'Andriamanitra ny fonao atonga anao hiaiky hoe tena misy Andriamanitra miverena amin'i Jesosy fa tianao Andriamanitra alohan'ny faran'ny taona te ahitanao iova fo Andriamanitra anantona azy mino ny asa lehibe ataon'Andriamanitra tahiny Jesosy ianao amin'ny sabotsy zao ary no anasako anao tsy any amin'ny maison de la culture aloha amin'ny sabotsy zao fa amin'ny hôtel Le Bonheur an-tany masaja ny séminaire zay ataontsika amin'ny sabotsy zao hôtel Le Bonheur an-tany masaja de hitatsika
raha tonga eo bazary ny Antany Masaja dia midina amin'ny lalana mankany Antsararano dia misy pompe jeton any Loloany. Misy ihany koa ny atao hoe Esige dia eo akaiky ny Esige. Lalana miditra amin'ny Esige dia eo akaiky ny Esige eo mihitsy ny hôtel Le Bonheur Antany Masaja. Zany hoe raha avy etỳ bazary ny Antany Masaja lalanao dia manroso ianao ambara-pahitanao pompe jeton, amin'ny pompe jeton aloloky eo misy lalana mitsofoka mankany amin'ny Esige, ao ny hôtel Le Bonheur Antany Masaja eo akaiky ny Villa Be Fleur, akaikaiky ny Vim. Alors mifidy sasany marainy io fotoana io manomboka rehefa sabotsy. Alarobia indray amin'ny 20 eto amin'ny fiangonana Fanan'ny Voninahitra Antany Masaja, dia ny alahady amin'ny valo maraina Antany Masaja ato amin'ny fiangonana Fanan'ny Voninahitra ihany. Tahina Andriamanitra. Vehivavy maro ankehitriny no hiarany akasiparana rehefa mitondra voka. Ny mahatonga an'izy ireny matetika hoy ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina noho ny fankalana misy eo amin'ny fiarahamonina, noho ny disadisa misy eo amin'ny fiainana andavanandro, ary ny mampalahelo aza indraindray dia atosiky ny fialonana mihitsy ny sasany dia mampiasa herinaratsy amin'ny tehana ny hafa. Mazava ny zavatra kendreny ny mpandrafy amin'ireny tranga ireny dia nisy ny fahasarotana eo amin'ny fotoana hiterahana, ka ho an'izay tsy manana an'Andriamanitra hamonjy azy dia miafara amin'ny fahafatesana eo am-piterahana mihitsy. Ity ramatoa iray ity izao nampahafantarin'i Jesosy ny lehilahin'Andriamanitra ny zavatra hitranga amin'ny andro haterahany. Nanomboka tamin'ny voalohany dia efa tsy tiany Satana ny zaza anaty kibonao, ary efa mby dehibe izy nanandrana animban'io fa tsy vitan'izany, ary mbola mikendry izy amin'ny fotoana haterahanao hitondra problème, fa Jesosy androany manafaka anao zao. Zao manao veloma io Satana io. Tononoko ny afo hidinao anatin'ny fanahin'ity vehivavy ity, amahany fatorana namatoranareo azy, dia manao veloma ianareo zao fa tsy rehefa avy ao, zao dia miala mizaza anaty kibonareo, tady hitondra perte ianareo, tady andefa rano mialohan'ny fotoana tonga ny zaza tsy siainana, hitondra fandidina ary amony zaza sy ny reniny. Fa ny afon'i Jesosy androany milatsaka manisa telo dia manao veloma amin'izay ianareo. Raya, roa, telo. Taovany velomanareo. Taovany velomanareo. Avelao koa ny zanany. Avelao koa ny zanany. Tsy mandalo fandidiny ty hiteraka izy. Manaova veloma mandrakizay. Las. Misy afo miditra amin'ny vavaoriny ty vehivavy ty, tonga dia mivantana any amin'ny fanahiny, mamahany fatorana namatorana reo ny fanahiny. Manresatra indray mandeha izy dia lasinareo miaraka amin'izany. Saotra Jesosy, tsangana, tsy maninona itsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy, toeraka tsy amantsara ianao amin'ny fotoanandro. Petrao amin'ny fonao ny roa volana taty aoriana rehefa akaiky ny fotoana haterahan-dramatoa dia nakany ampitsabo izy ary nahare vaovao hafahafa araka ny faminaniana efa nampahitana ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Nasain'ny dokotera nanao ekografia izy ary hita teo fa mifamatotra amin'ny vatan'ilay zazakely ny Tadimpoitra. Nanantona avy hatrany ny lehilahin'Andriamanitra izy fantany vao nahare ny valin'ny ekografia. Ataonareo iny ny Tadimpoitra ny zaza io. Ataonareo iny ny Tadimpoitra ny zaza io. Ny fatorana. Fatoranareo ny Tadimpoitra. Fatorana ny vatany ray manontolo mihitsy amin'izay tsy afaka miboaka zay. Dia nataonareo hitany akoatany zany. Dia mbola mifatotra izy zao. Karaha fanovahan'i Jesosy zany. Ovinany naman'ny Jesosy anazy. Izy nandeha taminatena tsy nampera fa izy nadevorse foana izy. Dia inona mbola ataonareo ao zao io? Inona mbola ataonareo ao zao io? Tsy
saiko ty tsy ambelanay boka. Ay, mbola idoy nareo. Mbola idoy. Zay fandefa zay fa mafoso. Mafy be nareo. Zay fa izy. Bon, Baiboly de milaza fa Jehovah Andriamanitra mipetraka ambony seza fiandianana lelafo ary misy ony afo no voaka sy mandeha eo anoloan'ny seza fiandianana ary io ony afo fleuve de feu io no midina am'izao fotoana zao mamindoro anareo alonako anatina ony afo nareo zao ahoana mbola mafy be 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 milato anatin'ny tizazy ty nareo mbola nandrana mafitra ny Tadimpoitra mbola fifamatopaitra ny Tadimpoitra manerana vata mbola iasa amin'ny fotoana hiterahany zay fandeha zay fandeha inona ny tena tanjonareo inona ny tena tanjonareo zay fa mahay zay fandeha zay fa tsy fandeha zay fa inona ny saika ao ataonareo inona hamono ty zaza ty ahoana ny fomba aminonareo azy ataony tara fifantseka ty de ahoana mbola vitanareo zany zay fandeha avelanay ty zaza ty zakanareo zany iafo mandoro anareo zany manao veloma amizay de lasa mandeha mianarana jesosy rokamashendelere bobobobobobo shakaya baba izazy ty zany izazy anaty kiboneo rehefa nandeha tokony tamin'ny daty anankiray zany tokony ho teraka rehefa nandeha tany amin'ny dokotera de nampanaovinay koa de jerena fa mifamaritra manerana ny vatany le zaza le Tadimpoitra de rankaty amin'ny pasteur izy de nivavahany pasteur de jerena fa fanahy ratsy zany ao anatin'ny kibony famisaviana alefany olona mahatonga an'io zaza io mifamaritra amin'ny Tadimpoitra de traka zany io mosavy eo am'izao fotoana zao de izy ho andeha io roana amin'ny anaran'ny Jesosy eo ampelantanany Jesosy Kristy raha am'izao ahoana alefa ok non alefa as ayo eo raha namana sasi za zany tonga ato amin'ny trano lelan'Andriamanitra satria za nanahy akao tamin'ny zoma de hoe mifadiditra Tadimpoitra zanako de tonga de nandeha anatina lelan'Andriamanitra za satria za manana pasterako manana le Tadimpoitra le zaza zany mifandipatra mamerana ny vatany zay zany le zavatra adogosy adogosy zisy le valiniko de tena tsapako aloha fa zener be foana za tsy mahazo aina foana zany za de kay zany zany olana rehefa avesa tonga de nandeha tamin'ny lelan'Andriamanitra nanao délivrance de rehefa avy zany no kay nisy fanahy ratsy niasa tao ambadika an'le izy de vao vita le vavaka sy délivrance natao anany de arivany fotsiny za de fa natsapa hoe maivana be tonga ohatran'ny endriko tsy hoe mijotso be zany le zazakely de za koa tokony ho teraka amin'ny le 21 DPA ny ekoko na nindrasazy fa 21 novembre teo 21 novembre teo nefa jusqu'à zao le 27 de mbola tsy teraka foana nefa za matetika misy zavatra marary foana ato misy marary foana lamosina kanefa tsy mety teraka mihitsy fa marary misy manomboka alina jusqu'à maraina marary foana nefa tsy mety teraka mihitsy de am'izao zany verina nandeha taty amin'ny lelan'Andriamanitra indray de nataony délivrance de kay mbola misy fanahy ratsy foana koa miasa ambadika an'le izy ya misy zavatra zany ohatran'izao le zava-misy no ambara amintsika ity ramatoa iray ity tokony ho teraka tamin'ny faharoapolon'ny volana novambra teo zay zany ny DPA tamin'ny ECO DPA tamin'ny nitovy zany ny DPA ny échographie sy ny DPA ny rasage tamin'izy ny safo de rehefa natao ny échographie de hita tao amin'ny ECO fa mifamatitra manerana ny vatan'le zaza le Tadimpoitra de natawatra moa izy de nankaty amin'ny lehilahy an'Andriamanitra rehefa nivavaka ho azy de teo ny nahitana fa
nisy fanaratsy tao. Inona moa mahatonga le fanaratsy? Misy mpisombatra, misy olona mietraketraka fialonany tsy fitiavana fotsiny, de manao ody ratsy mavita maniraka mandefa fanaratsy amin'ny olona. De iny fanaratsy iny am'izay no mitoetra ao anaty kibo, io mahatonga an'le zaza misy olana. Ao moa ny sarom-piterahana, ao ny maty anaty kibo ny zaza, ao mifamatotra ny tadimpoitra tahaka ny izao raha matoa hitatsika izao, voninahitra ho an'i Jesosy moa fa nafahan'Andriamanitra izy. Rehefa tam'le vavaka voalohany de zay zavatra nitranga, fa tsy mbola teraka izy taorinan'izay, de tonga atondra izy androany. Fandroany izy tonga ato taorinan'ny échographie, de mbola nisy ambina fanaratsy tao, mbola tsy afaka tanteraka izy. De rehefa nataony vavaka, hitatsika le zavatra nitranga teo izy. Tahin'Andriamanitra tsika ho anao izay mbola tsy mino ny herin'Andriamanitra, tsy mino ny fisin'ny fanahy ratsy. Aoka ho fantatra fa ity fiainana ity de misy karazana zava-miafina zay tsy fantatsika mihitsy. Misy an'ireo aretina hitatsika ireo, misy an'ireo fahafatesana eo mpiterahana ireo. Tsy tokony ho maty akory le zaza, ary tsy tokony ho maty akory ny reniny, fa misy etraketraky ny fahavalo ao amin'ny alalan'ny fanahy ratsy fa rehefa miasa Jesosy, raha ny zanaka anao afaka anareo izy, de ho afaka tokoa ianareo. Jauna 7:4 tianao Jesosy. Manao ahoana ianao zay raha nambavy? Tena matsapa fa maivamaivana mihitsy. Tahin'Andriamanitra teraka soamantsara ianao aorianan'ny fiaonantsika zao de manomboka hetsi-tsazy ianao ary teraka ianao. Ho teraka fotsiny ianao de antsoy Pasteur Isidore fa ho avy any miaraka amin'ny caméra sy ny mpanao gazety ny fanao ny voninahitra miaraka amin'ny pakasary, de ho hita hoe io le zazakely. Tahin'Andriamanitra. Roa andro taorin'ny vavaka velon-jaza ramatoa, nahazo vavikely izy ary nizotra araka ny voalaza tamin'ny faminaniana tokoa fa sarotra ny fiterahany saingy nanafaka azy Jesosy. Salamo 2:7-20 ka hatramin'ny 20. Fa izy nitazana tany amin'ny fitoerana masina any amin'ny avo, tany an-danitra ny tsinjovan'i Jehovah ny tany, mba hiainy ny fisentohan'ny mpifatotra sy hanafaka izay voatendry ho faty. Tonga ny araba azy tamin'ny toerana niterahany lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Izany le zazakely tanaty nifamatotra amin'ny tatikatra izy. Tena vavahana, de niala ny fatotra tamin'ny tadimpoitra, teraka sy tsara izy, Izraely anarany. Ny toy nanara-maso ny fahasalaman'ny zaza sy ny reniny moa ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina nanao fitsidiana manokana tany atokantrano ramatoa kely izy mivady. Tonga ato antranony mariange zay tonga samantsara aty izy Izraely. Azonao ambara fofo le zava-misy tamin'ny fotoana iananao misafisananao échographie tamin'ny fotoana le tokony aterahanao iny. Za zany rehefa de tsy de salama foana zany, ohatra misy zaka mizeney zany ianao entiko amin'ny de rehefa aveo zany teny tamin'ny dokotera hoe za ohatra tsy mahazo aina foana de andana izy ianao izy manao echo, de nivana izy echo am'izay hoe izy ty izy misy fandiditra tadimpoitra. Ohatran'izay izy de rehefa aveo zany za naheno an'iny tonga de nandeha tany amin'ny Pasteur Isidore za nanao délivrance. Tonga de niresako anazy zany le olana hoe za dada mifandiditra tadimpoitra hono ty zazakely ty, de tonga de nanazy tany an-tranon'ny Pasteur Isidore Andrianirina za de natao amin'ny délivrance. Efa nanao echo za de ty zany valin'le echo vao hoe misy mifandiditra tadimpoitra le zazakely. Talohan'io echo zany nandeha vavaka zany le andro alarobia atoandro amin'ny 12 de nahazo faminaniana tamin'ny lehilahin'Andriamanitra hoe andalo misy problème izy amin'ny andro iterahanao izy fa nampafantarin'Andriamanitra anao izy de fafada sehotokoan'Andriamanitra zany le zavatra hitranga tamin'ny iterahana ny zazakely ty.
dia tokoa tavariny tena misy tokoa le izy dia tena nandalo fahasarotana marina tamin'ny terako fa noho ny fanatonako n'Andriamanitra ny vavaka dia teraka soamantsara foana za tsy nididina tsy natao fahasarotana niatrehako amin'le fiterana tena naharary be za tena naharary zany efa nandeha 41 semaine zany dia zaza ty tatoakiako tato zay le fahasarotana dia raha tena masiansy zany tokony hoe hovidina fa noho le favavaka natao lehilahin'Andriamanitra dia izy namolotra teny tamiko tamin'le za nanantona anazy tany iny koa hoe tsotra aussi izy fiterana dia zay foana koa zany mitazomiko tato anaty tato hoe efa kapidoko nitsotraiko dia tsy maintsy tsotra fiterako dia tena tanteraka tamiko le teny nitsodrany lehilahin'Andriamanitra sy faminaniany lehilahin'Andriamanitra dia zao za teraka soamantsara tsy nididina zao ity le zaza atao anaty kibo rehefa niverina avy amin'ireo koa izy dia nifamatotra tamin'ity zaza ty famohany fahasoavan'Andriamanitra rehefa nanantona lehilahin'Andriamanitra tany natao mivavaka dia mivaly Tadimpoitra nifamatotra tamin'ilay izy mihinantsika soamantsara io tena velona Jesosy. Ainy Jesosy manovany zavatsarotra amin'ny fiainanao. Mila ianao mangetaheta mivavaka azo antoka iova ny fiainanao satria velona Jesosy. Vetenao zao vavaka ao anao azao te zavatra izy te zao manao zavatra ny tompo tena manao hoe koa ianao manaraka tsy za mitsony zavatra hitanao ao raha ny ran'Andriamanitra dia mitrano zany sanatony tananao ianao ndray ny ao ambadikeo ry satana fa inona le ataonao ato valio inona le ataonao ato anatin'ny kiva ty vehivavy ty zao valio azao maninona ato ianao maninona ato ianao valio zay inona le ataonao ao maninona le zao zay fikenjainao eo voly-tsaboly fa maninona izy le fikenjainao voly-tsaboly fa valio masaky an Jesosy ianao malonako anatiny afo ianao dia mandeha zao ary tsy zany so ianao mitranga inona le izy zany dia voly le izy kenjaina voly-tsaboly le zazakely iny izy tratra ndao ianao miala tao zao miala ny tato ianao zao amin'ny anaran'i Jesosy miala ny tato ianao zao miala ny tato ianao zao mandrezaky fona ty dia lasa zay aloha izy dia voky ianao zay le fahefana manaiky ny rivotra manaiky ny ray maso mantoa izy dia voky zany manareo sary-piterana rehetra efa miteraka na resaky miteraka na rehetra sary-piterana mitondra voky ianao zao tsangana saky miteraka ianao sary-piterana mitondra voky ianao zao mitsangana dia makanisa eto dia ianao zao maivana tsara ianao zao iao sorana toto zay ya verina manao ikoa anao efa milamy ao tena mahazo kipinao zao Kipo misy zavatra mazefatra be foana. Efa kiteraka ianao zao sandako fa firy ay sandato amin'ny tanana sambanao rano voatonga eto ya sandato amin'ny tanana averena zao Jesosy ao anompo anao amen mandamany ty vehivavy ty fanaratsy lasy zay le fahefany zay anaty vavaka anao zao zay fahefany zay manefy miala tao anatin'ny kibony tao teraka soamantsara io amin'ny anaran'i Jesosy misy olona ve niaraka tamin'io vehivavy eto na eto ianao miaraka aminy ya lasy ny anaran'i Jesosy
zay tsy mamboleny tanan'Andriamanitra mandrezatra dia voaka bas tsy ao mitsangana izy tsangana amin'izay. Akoatra ny fanasitranana sy ny fanafahana dia mivelatra amin'ny fanaovana asa sosialy ihany koa ny fiangonana fanavoninahitra. Manampy ny sahirana izy ny fifanomezan-tana amin'ny mpianakavy finoana no ahafahany manao izany. Fiangonana fanavoninahitra koa zany dia manao asa soa izy, asa sosialy zany satria izay ny voalazan'ny baiboly mila manao fiantrana fampianana Jesosy. Dia ireto zany vary izy reto, vary 3 kilo avy ny ao anatin'ny sachet dia menaka 1 litatra avy dia misy ankotsana ilay avy miaraka amin'ireo fa misy olona nikasian'ny tomponay omenana izy ireo amin'izao maho avy zao. Misy beantika anankifolo eto tany masaza eto izay anisany hoe mila fanampiana natsoinay efa tany amin'ny fokotany zay nandeha tany amin'ny président fokotany teny amin'izay hoe beantika folo 5 lahy dia 5 vavy ho asiana soa fanaovany fety amin'ity farany taona ity. Asa soa zany mihoatra ny 70 taona no ilainy satria ny antony fa 70 na 80 taona ny olona mino eto tany manko aorianan'izay dia andeha izy. Dia dikan'izany mila fantany fa misy Andriamanitra eto ambony tany alohan'ny andianana. Dia ny ahafantarana hoe misy Andriamanitra dia misy olona maneho ny toetran'Andriamanitra aminy. Izay zany ilay asa soa atao eto fanamboana zao fa mbola misy zavatra goavana nandrahan'Andriamanitra amin'ity fiangonana ity ho atao any amin'ny volana février na mars any fa mbola vao manomboka tsika amin'izao tahin'Andriamanitra. Mamaly ny fitaraina ny trapahoriana ihany koa ny fiangonana satria izay no nampianarin'i Jesosy Kristy hoy ny nambaran'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Indray andro nisy olona namoy ny avany tsy nanana fahafahana andefa ny razana ny an-tany-drazana tonga nidododo ny lavonjy tao amin'ny lehilahin'Andriamanitra. Tsy nangatakandro ny fiangonana fa ny androtriny ihany dia nitondra solotena vitsivitsy ity farany nampionina ny fianakaviana manamanjoa sy nanatitra lelavola anaterana ny razana any an-tany-drazana. Ny fitiavan'ny Kristino manery anay. Korintianina 2:5-7. Ny fitiavana tsy voasakany tsy fisina. Ny fitiavana tsy voasakany tsy fitovian-tsaranga. Ny fitiavana tsy voasakany elanelan-tany. Mandresy ny sakana rehetra ny fitiavana. Ny fitiavana mahay mihevitry, hainy ihany koa ny misandratra. Tsy misy olona ambony na olona ambany eo anatrehan'ny fitiavana. Hain'ny olona rehetra ataony mitia ny namany, ny fiarahamonina aminy. Hain'ny olona rehetra ataony mitia ny namany, ny fiarahamonina aminy. Eny hatramin'ny fahavaliny azy. Tsy mizaha tavan'olona ny fitiavana. Ny fitiavana dia Andriamanitra tia anao Jesosy. Amin'ny sabotsy zao ary no anasako anao tsy any amin'ny maison de la culture aloha amin'ny sabotsy zao fa amin'ny hôtel Le Bonheur an-tany masaja ny séminaire zay ataontsika amin'ny sabotsy zao. Hôtel Le Bonheur an-tany masaja dia hitantsika raha tonga eo bazariny an-tany masaja dia midina amin'ny lalana mankany Antsararano dia misy pompe jeton any alohaloany. Misy ihany koa ny atao hoe Esige dia eo akaiky ny Esige. Lalana miditra amin'ny Esige dia eo akaiky ny Esige eo mihitsy ny hôtel Le Bonheur an-tany masaja. Zany hoe raha avy etỳ bazariny an-tany masaja lalanao dia mandroso ianao ambara-pahitanao pompe jeton, amin'ny pompe jeton alohaloha kely misy lalana mitsofoka mankany amin'ny Esige. Ao ny hôtel Le Bonheur an-tany masaja eo akaiky ny Villa Be Fleur akaikaiky ny Vim. Mifidy sasany marainy io fotoana io manomboka rehefa sabotsy. Alarobinay amin'ny 20 eto amin'ny fiangonana fanavoninahitra an-tany masaja dia ny alahady amin'ny valo maraina an-tany masaja ato amin'ny fiangonana fanavoninahitra ihany. Tahina Andriamanitra tompoko. Fanahany voninahitra.
fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafinao hery sy voninahitra. Fa na ny voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Fifandraisana 033 40 324 74 fa na ny voninahitra.